tsara tsy afaka mbavana hoe marizy ireo no mahaso ao ny manentana mba ilala hoe nefa sawa fatikony ay ka tsy matakalokony any afe ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko mandratrafo ira izay mandoka ny feranate irampity zay mahavo nefa de be pity sady be pitade nefa sawa fatikony ay ka tsy matakalokony any afe ka na ira ino nanoanana fatsarana de aleko ihany ny fiderane na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko nahoana ny fiderana tsy olalaiko
ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao ny fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Faly miarabantsika rehetra mpiray tanindrazana, mpiara-manompo rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary mahafaly anay vondrombavaka, vehivavy avy aty amin'ny nosy Maorisy, miara-mompo amampanahy malagasy rehetra maneran'izao tontolo izao, amin'ny alalana fitondrana mivavaka nosy malalantsika manoloanan'izao valana aretin'izao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe, manara an Jehovah'Andriamanitra reo, ka aoka izy no atononareo, ary ny didi no tandremanareo, ary ny feony no henonareo, ary aoka izy no hotomponareo sy fikiranareo. Amen. Araka izany teny Tompo izany, dia miantso antsika ilay Andriamanitra velona sy mahery, saro-piaro, miantso antsika mba hanantona azy, fa izy rery ihany no tokony hotompoina, ary ao aminy misy fanafana, ary miantso antsika izy mba hitandrina ny didiny, ary hienotsika ny feo mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izy ihany no tokony hotompoitsika, satria izy ilay Andriamanitra velona nahary antsika sy mbola natoy izao antsika. Ka aoka antsika hihino sy atoky ary fikitra
amin'ilay Andriamanitra velona sy mahery. Amen. Zao dia anomboka ny anjara mivavaka ao amin'ny fideranan'Andriamanitra. Dia ary hivavaka isika. Midera sy manandratra anao izahay Andriamanitra rainay io. Fa na dia avy petraka azy ianao dia miondrika mijery ny etỳ an-tany. Mideranao izahay fa be famindram-po sy be fitiavana ary mbola mandefitra aminay ianao. Mideranao izahay fa matahotra sy matalandrona ny naharinao izao tontolo izao sy ny famonjena nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ao malalanao. Mideranao ny amin'ny hatsaranao rehetra sady be hery tsy lany fahalalanao rehetra Tompo. Mideranao mandrakizay izahay fa mampiray anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Mideranao izay ry Andriamanitra be voninahitra tsara indrindra ao. Voninahitra any ho anao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no mbola isaorana ianao fa mbola nofoasinao indray masom-panahinay ankehitriny ka mbola afaka mifandray aminao izahay. Misaotra ihany koa Jesosy noho ny amin'ny fahasalamana, mifamindram-po, fiarovanao anay, fitahianao anay Jesosy no natohizao anay. Misaotra satria maty eo amin'ny fijaliana ianao mba ho fanavotanao anay. Misaotra satria notiavinao manokana izay tsiraray avy reto ka mbola afaka mifandray tsy tapaka aminao dia isaorana ianao Jesosy ny zavatra nataonao anay sy izay mbola ho ataonao anay dia misaotra ray tsara indrindra, misaotra fanahy masina. Tompo, Andriamanitra ny famindram-po ianao. Manoloana ireo arety mandringana misy ao Madagasikara. Indreto izay olonao. Fiangonanao tonga maneritsy tena manoloana ny voninahitrao. Mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloko avy aminao. Fa tsy mendrika anao izahay. Nanota teo anatrehanao izahay. Kanefa fantatray Tompo. Fa izahay no andrasanao hivavaka sy hibebaka mba hanasitrananao ny taninay. Mifona aminao izay Tompo fa izay tokony hijoro hampaherin'ny namanay indray no matetika manan-kivy sy manan-ketraka azy ireo. Mifona izahay ry Tompo fa raha tokony hijoro eo amin'ny bangy izahay, angina sy hivavaka ary hametraka ny ady eo am-pelantananao dia mirona mandrakariva amin'ny fanakianana sy ny fanomezan-tsiny ary ny finoanonana izahay. Mifona koa izahay Tompo fa raha tokony hitarika amin'ny firaisan-tsaina izahay dia vao maika manamafy ny fisarahana izay tena tsy sitraka. Maro Tompony tsy mety ataonay. Hitanao ireny ary tsy misy miafina aminao. Koa mamindrafo aminay Tompo mamelany elokay. Mibebaka izahay ary vonina hiovana ny sitrakao sy izay nandrahanao anay. Eto anivon'izao tontolo izao. Tompo, mifona koa izahay ho an'ireo mpitondra anay manomboka hatramin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ny ambaratonga-pahefana rehetra ao Madagasikara. Fona ho azy ireo izahay noho ny firehariany, noho ny fikatsahan'ny voninahiny mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary ny tsy fametrahany ianao eo amin'ny toerana tokony isy ianao. Fona ho azy ireo izahay satria tsy mandeha mangarahara izy ireo ka miteraka korotina sy resabe ary indrindra tahotra eo anivon'ny vahoaka, ary mahatonga ny olona mihitsy hevitra fa tsy miraharaha sy tsy miraika amin'ny fahantrana sy ny fahorian'ny vahoaka izy ireo. Fantatrao ireo Tompo, ary fantatrao ny any ambadika tsy hitanay. Jereo amin'ny indra foninao izy ireo Tompo, ka avelao eloka ary kasino fony mba hiverina aminao. Mifona koa izay ry Tompo an'ny vahoaka malagasy rehetra, satria izao no tena fotoana tokony hanehoana ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina ao aminay, kanefa hitanao ny fisarahan-tsainay ankehitriny. Ny fifankahalana, ny fifampiandaniana, ny fimonomononana, ny fifanomezan-tsiny amin'izay rehetra mitranga. Ary indrindra Tompo ny finiavana tsy mankatoy ny fipetrapetraka ho fiarovana amin'izao aretina izao. Koa mamindravo fo aminay malagasy rehetra Tompo, mamelany elokay.
tao miverina aminao i Madagasikara, malalanay. Tompo, mitondra mbavaka amin'ny filoham-pirenena sy ny manam-pahefana isana ambaratonga izay amin'izao fotoana izao. Isaoranay anao Jesosy Kristy ny amin'ny nanomezanao anay, filoha sy ny mpiara-miasa rehetra aminy. Ankehitriny izay Jesosy Kristy dia mitondra mbavaka azy ireo. Mangataka amin'ny fanahinao masina Tompo, ilay fanahy ny fahendrena, ilay fanahy ny fahazavan-tsaina, ilay fanahy ny fahatahorana anao, hiasa mahery ao anatin'izy ireo, ao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina, ao anatin'ny zavatra rehetra izay atao Tompo, mba tsy hitoky amin'ny fahaizana mampahalalana, tsy hitoky amin'izay traikefa maro isan-karazany ananana, fa hitoky kosa aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina eo amin'izay atao rehetra. Vavaka ihany koa izay Jesosy Kristy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka, mba teny hibanjina anao Jesosy Kristy ilay Tompo ho finoana sady mpanefa azy. Hibanjina anao Tompo satria tsy misy famonjena hafa afa-tsy amin'ny anaranao irery ihany. Mba tena hanina anao tokoa izay vahoaka malagasy tsirairay avy, manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatraty amin'ny vahoaka tsirairay avy. Mba tena ho tanteraka aminay Tompo ny teninao arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:30 hoe sambatra amin'ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina. Ry Andriamanitra Tomponay io, tondra mbavaka ny marary ny coronavirus eo atao aminao zahay. Tsy izany ihany fa ao koa ireo marary ny tazo, ny voan'ny daingy sy ny aretina maro samihafa izay tsy voatanisanay eto, fa ianao mahafantatra izany Tompo. Ianao Tompo ilay dokotera ambony dokotera rehetra, ianao manana ny hery sy ny fahefana rehetra, ary ianao mahay manasitra ny aretina iverinay ho tsy misy fanafany intsony. Ianao no angatahanay hanasitrana ireo tsy salama rehetra voatonona ireo. Mahafantatra azy ireo tsirairay avy Tompo ianao dia miasa mahery. Tsaroana eto ihany koa Tompo ny mpitsabo sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra. Ianao any amin'ny azy ireo fahendrena sy fitiavana amin'ny fanatanterahana izany asa masina izay andraiketiny izany. Ary ampahery azy ireo hatrany koa ianao Tompo, anaiky fitaovana ampiasainao ahasitrana ireo marary rehetra, satria mitsabo izy ireo, ampiasainao fitaovana ihany fa ianao Jesosy rery ihany no mahay manasitrana ary afaka manasitra ny aretina rehetra. Dia mino Tompo izay mahatoky fa ianao dia mihaino vavaka ary tianay eny fa na dia mpanota tsy mendrika tokoa ary izahay. Dia manantena falimbavaka avy aminao izay Tompo. Tompo, mivavaka manokana momba ny tokantrano izahay amin'izao fotoana izao, ka mangataka aminao mba hitsinjovanao ny ankonana rehetra ary arotsaka ao amin'ny ankonana tsirairay avy ny fahasoavanao. Mba omeo hery sy tanjaka ary indrindra fahasalamana ny ray aman-dreny tokantrano ry Tompo, hiatrehan'ny asa sy ny fitaizana ny zanaka. Indrindra amin'izao fotoanan'ny krizy izao dia arovanao amin'ilay tananao mahery, tsy ho voakasika izany valana retina izany ny tokantrano rehetra. Wasehonao ihany koa fa eo ianao mamany olany raha sedra mandalo ato sarotra izy, satria ianao dia efa milaza hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo ny fitsaharana. Atokisianao anao hatrany ary tsy hanana hiahy ary androso foana ao aminao ka tsy atahotra ny asa ratsy ny Satana, satria ny teninao no efa manambara manao hoe fa izay mihaino ahy kosa hitoetra tsy manana hiahy, eny andry fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Hitaizany zanaka araka ny sitraponao ny ray aman-dreny Tompo, ampafantatra ny zanany avy ny fisianao. Mivavaka aminao izahay mba ahayankatoa ny ray aman-dreny ny zanaka, hamokatra vokatra tsara amin'ny fianarana izay ataony ihany koa, ho feno fahendrena trany ka tsy mba voafinga ny fankapanahy ataon'ny Satana,
ary lehibe indrindra dia azo tia vavaka aminao ary fikitra aminao satria raha tsy ao aminao dia tsy ahomby amin'izay rehetra atao. Misaotra Tompo, mahatoky anao izahay ary manantena valim-bavaka avy aminao. Aminao izahay ho an'ny mpianatra, misy izy ireo no ao anaty fanadinana ka mangataka ny fanahy masonao ilay mpampianatra mpanolontsaina mba hampifantoka azy ireo amin'izany fanadinana izany. Ary ho an'ireo tsy mianatra kosa fa ao an-trano dia alaviro azy ireo ny akamoana sy fakapanahy ratsy n'izao tontolo izao. Mivavaka ho an'ireo mpiasa sy mpampiasa, ho an'ireo asa mandraraha izay atao fanondrotana ny firenena sy hampiadana ny fiainam-bahoaka, ho an'ny mpitsara sy ny fitsarana, ho an'ny mpampianatra sy ny fampianarana, ho an'ny mpitsabo sy ny fitsaboana, ho an'ny mpamboly, ho an'ny mpivarotra, ho an'ny mpanao asa tanana. Eny, ny mpiasa rehetra ne samy atsiaro azo mpiara-miasa aminao amin'izay ahasoany tany sy ny firenena ny asa izay ataony. Ka hanaovana izany amin'ny rispo sy toe-panahy kristianina tokoa, ary atao ampiroborobo sy hampisy filaminana ny fiainam-bahoaka manoloana izao valana retina sy fioboana izao, dia maro ireo very asa ka tena latsaka tanteraka ao anatin'ny ankiviana. Koa mitalao aminao izay ry ray mpamaly vavaka sy mpiainy vavaka, satria hoy ianao amin'ny Mateo 20:20 manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Tompo, mitondram-bavaka izahay izao ho an'ny mpitondra fivavahana isan-tsokajiny. Ianao no efa nisafidy azy ireo ho mpiara-miasa aminao, ampiroborobo ny fanjakanao ary ampahery ny vahoakanao. Tolory saina hatrany izy ireo Jesosy mba hanatanteraka ny asa sarobidy izay efa nankininao aminy, ary indrindra anao izany araka ny sitraponao. Ianao no hialolalana azy mandrakariva ary ampahery azy amin'izao adidy masina izao. Jereo ihany koa Jesosy ireo kristianina mpanarajianao. Ianao no efa nampanantenanay hoe ho ataonao miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, dia mahatoky ny fitondranao sy ny fitahinao izahay. Aza vela ho kivy na ho ketraka ny ninona sedra na ady sarotra mety ho lalovana, faoka mba hazoto hatrany amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao. Dia misaotra anao sady izay Jesosy, satria fantatray fa mpiainy vavaka ianao, ary amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Saodratsika dia hivavaka ho an'ny zavatra izay mety mampanahy antsika rehetrarehetra. Mampanahy betsaka be dia be ny zavatra mampanahy amin'izao, maizina, mety maizina mihitsy ny zavatra hitantsika amin'izao, fa Andriamanitra nefa efa nanome toky araka ny Mateo 9:9 ny 5:20 sy 5:20 manao hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny,
ary indray nareo izay any an-danitra mamelona azy motsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo dia ndao anapa-kevitra tsy anahy fa atoky an'Andriamanitra apetrakantsika eo an-tanana ny zavatra rehetrarehetra dia izy no miary andreny dia hivavaka arysika jesosy androany amin'izao fotoana izao zahay dia mbola tamy andoatra ny eo am-poninay eo anatrehanao tena betsaka jesosy ny zavatra tsy fantatray miandry anay tsy fantatray hoe inona ny tranga rehefa kelikely na ny rapitsy fotsiny azy betsaka ny zavatra mampanahy ary ny zavatra iainanay izao tena tsy manome tokony mihitsy hoe ho zavatra tsara no mety hiandry anay fa jesosy ny fiadananao mihitsy ny angatanay meno ny fonay tonga anay atoky anao androany atoky anao amin'ny andro izay omenao anay atoky anao ka namaizina ary ny zavatra hitanay dia sa handrosy zahay sa hiatrika ny zavatra asainao iainanay asainao ataonao zahay ao anatin'ny tontolo andronay izany mihitsy tompo mivavaka teneninay aminao izao aty aminay amin'ny maha olona anay jesosy amin'ilay manofo anay tsy mahay an'izany zay fa vao misy zavatra maheno zay hoe firy indray ny voan'ny covid-19 firy indray ny makatsy inona miseho any États-Unis inona miseho miorona ndraiky tompony ahodidoanay dia mieritreritra zay hoe inona ihany ahoana ihany fa sofa afaka miantehitra aminao ilay mpifeny zavatra rehetra tazonay Andriamanitra fa ianao no niaviany izao zavatra rehetra izao ianao no miazona azy sady ianao koa ny antony dia omena voninahitra ianao ampianara izay tompo hitsena ny andro tsirairay ao anatina fisaorana hitsena ny andro tsirairay ao anatina fiandrasana hoe misy kasika ao tsara tare misy arena miafiny misy trésor caché any ambadiky ny andro tsirairay jesosy ny tendance aty anatinay fotsiny amin'izao dia mieritreritra izay hoe ohatra misy loza foana misaotra mampatsiahanay fa zany tokoa ilay eto tany eto fa fantatray fa tahaka ilay tenao ny amin'ny Deutéronomie ny tompo hoe ho visy varana ny hidinay ataonao blindé tsara izay jesosy miatrika ny ampitso miatrika ny afaka ray volana miatrika ny afaka heritaona miafina ao ambany elatra ao izay eo ihany ny mahatsara anay eo jesosy ampianaro io mpanomponao miara-mivavaka io tsy anahy jesosy mora kely angena miteny an'izany hoe tsy manahy fa rehefa tonga ilay zavatra dia mora mipanika izay saotra tompo fa afaka teneninay aminao zany toe-ponay mora matahotra izany dia tsy manosika anay ianao tsy maneso anay ianao tsy mandatsy anay ianao fa miteny ianao hoe avy vonjeko dia tamin'izay jesosy misaotra fa miasa ty anatinay ianao izao ao anatin'ny tontolo andro Andriamanitra tena betsaka ny fanapahan-kevitra tokony raisinay betsaka ny zavatra tokony ataonay ary za mihitsy ny angatahanay aminao hoe fanainao masina hitarika anay ameno anay feno atonga anay afantatra isa minitra isa nora ny zavatra tokony ataonay ka tsy rahatenininy izay Andriamanitra ao anatin'ireny satria fantatray hoe ianao nanomeny toe-javatra rehetrarehetra iainanay dia tena ataovy manana toe-po mihitsy izay Andriamanitra hoe iainany maximum iainany tsy iaina hoe par défaut fa hoe ilay fiainana be dia be tianao omenanay Andriamanitra ny raisinay dia tena mangataka ny fitarianao azy Andriamanitra tena ao anatin'ny tontolo andronay dia hieritreritra ny afo izay hieritreritra ny tsy eritreritra ny tenanay izay satria zao vanim-potoana izao Andriamanitra vanim-potoana hoe mampate ho titeny mampate hikombona ao anatin'ny botifotsy iravoravo-tanana dia tsy hetsika mihitsy fa mangataka izay jesosy hoe tena andray an'ilay zavatra tianao omenanay foana ilay tolo-tsainao ny angatahanay ahatonga anay tena hoe ho feno fitiavana
dia tsy hitady ny anay fotsiny izay Andriamanitra. Ho feno fitiavana izay ka hieritreritra ny hafa izay ao anatin'ny zavatra ataonay rehetrarehetra. Na amin'ny asany izay izany na amin'ny raharaha ao an-trano ao izany dia tena mangataka mihitsy hoe hisy fitiavana be dia be ho voarainy manodidina anay Andriamanitra ao anatin'izao zavatra iainanay izao. Izany mihitsy tompo a, spécialité anao rery Andriamanitra no mamoaka hazavana avy any anatina aizina, mamoaka zavatra taminao nanao ny lanitra sy ny tany zavatra tsisy forme, tsisy pôzy ninina fa hainao nampisy zavatra tsara tarehy. Tahaka izany mihitsy ange tompo fieritreretanay an'ilay ho avy rehefa mandinika eto fotsiny izay ahoana ary le izy dia ahoana ny fianarana, dia ahoana ny asa, dia ahoana fa mangataka ny kasika ao zahay amboarina aty anatin'ny sainay aty, hitovy amin'ny fisainanao Andriamanitra, hampitovy ny fisainanao amin'ny fisainanay amin'ny ianao zahay dia tsy fidy hijery no avy amin'ny masonay tsotra fa amin'ny masonao dia atoky ianao fa mamoaka sary tsara tarehy ao ambadika io zavatra rehetrarehetra io ianao. Dia misy voninahitra ao mamirapiratra amin'ny fiainan'io tokantrano mivavaka io, amin'ny fiainan'ireo mpanomponao tsirairay, amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Ary tsy zavatra nofinofo fotsiny izay sao fa ilay isan'andro mihitsy dia ho hitanay hoe kay Andriamanitra nahay namadika ny zavatra ataony eritreretiny fahavalo ratsy dia nataonao tsara hoe ianao any amin'ny Genesis 15:20. Matoky anao izay Jesosy eo tananao zany. Matoky anao izay tarika anay ao anatin'ny lalana rehetrarehetra dia andeha amin'ny fadika iny izay Andriamanitra androso amin'ny fitsika iny izay izara ary tena hoe ho fitaovana maranitra ho amin'ny manodidina anay izara ny fitiavanao sy ny famonjenao. Dia miasa mahery amin'ny anatina tsirairay avy amboary izay satria ao anatin'ny situation rehetrarehetra dia misy zavatra afaka namboaranao anay sy ampitomboinao anay Jesosy. Dia tsy tehiratehin' izany zavatra izany izay Jesosy. Mangataka aminao tena tonona aminay tsirairay avy mivavaka eto Andriamanitra ny fiadananao dia tonga anay ihany koa tsy hipetrapetraka fotsiny ao anatin'izao fotoana izao, ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ataonay. Izany Jesosy mivavaka teneninay aminao dia iarahay teny amen izay rehefa avy eo tompo dia ny fantatray handray valim-bavaka avy aminao zahay. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Faly mandroso ao tokantranonao izay mirahavavy amin'ity anio ity dia anasanao hiara hivavaka. Androany mety misy zavatra tena manavesatra ao an-tokantrano misy antsika ao. Mety io zavatra manavesatra io indrindra ho antsika malagasy amin'izao vanim-potoana sarotra izao mety ilay resaka ara-bolantsika io, mety resaka fiaina tokantrano io, fa mety misy ditra ny vady, ditra ny zanaka, misy zavatra betsaka manavesatra. Andao hivavaka ho anao manokana ho antsika rehetra ao anatin'izany. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Hebreo 7:20 ao, 5 sy ny 9 zao ny fivakany teny hoe Andriamanitra no miteny amintsika sy ianao hoe za tsy handao anao mihitsy na afoy anao akory. Ay moa ty Andriamanitra tsika ty koa miteny hoe tsy handao antsika mihitsy ka dia sa manao hoe sika efa heninao ve fa tsy mandao anao mihitsy io Andriamanitra io, ka sa hiteny koa ianao hoe Jehovah ny mpamonjaka tsy atahotra inona no azo ny olona tao amiko. Ndao sokafantsika amin'ny tompony fotsika. Andriamanitra rainay amin'ity an'ity izay miara mivavaka, mandoatra tokoa ny fonay eo anatrehanao satria ianao miteny hoe miloary eo anatrehako ny fonareo. Misaotra tompo fa ianao tsy mba manosika anay, tsy misy hoe olona diso ratsy loatra na diso be problema loatra na diso mitaraina loatra aminao ka leobe ianao. Tsy mba manao ohatr'izany mihitsy ianao Andriamanitra, fa ianao mihitsy amin'ny teny ity no mikonfirme aty anatinay hoe ianao tsy mandao anay mihitsy,
zay jesosy te hifony eto anatrianao fa matetika adininay izany teninao zany rehefa sepitry ny fiainana zareo nge jesosy mitokantrano tsirairay fa misy tena sepitry ny fiainana, misy tena sepitry ny trosy, sepitry ny tomany isan'andro, sepitry ny olana ara-pitiavana samihafa, sepitry ny fankahalana samihafa manodidina. Amin'ity jesosy ity zahay tena mila vonjy eo anatrianao, mangataka nikasika ao zay jesosy ho anay tsirairay dia ho an'io tokantrano ankonana misy anay io. Andriamanitra, misaotra satria miaino anay ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra hiantsonay anao. Misaotra satria ianao mihitsy no miteny tokoa hoe loary eo anatrianao ny fonay dia tonga eto zahay mitondra ny vesatra rehetrarehetra eo anatrianao. Dia mankasitraka indrindra satria fahasoavana ho anay ny anananay an'izao fotoana izao Andriamanitra. Anananay an'izao toerana mangina izao afaka hoe hiaonanay aminao dia andoharanay mihitsy izay rehetrarehetra eo am-ponay eo anatrianao. Jesosy tena mahafantatra anay tsirairay avy ianao, mahita ny olanay, mahita manavesatra anay dia te hivavaka izahay androany miasanao anatin'ny fonay tsirairay avy. Mba tonga anay Andriamanitra tsy raviravin-tanana, atonga anay tsy hipetrapetraka, atonga anay tsy ho kivy ao anatin'izao zavatra iainanay izao. Mety mandalo aizina ny tsirairay avy, mandalo tsy fisina ny tsirairay avy Andriamanitra, fa ianao mahafantatra ny olanay, fa ny fonay miangatahanay mihitsy androany hoe atoky anao dia handray ilay fiadanao koa izay tianao menanay tsirairay avy. Ampianary hoe zay jesosy hitodika any aminao ny masonay, misarika anay nge tompo le fiainana ankehitriny, misarika anay hoe avy atao daholo ny saina rehetra dia miketrika be ny lohanay fiarakaraky ny eritreretanay an'ilay izy vao maika mivoaka sepitra mihitsy zay. Soa ihany fa afaka miteny aminao zahay tompo hoe vonjeo. Izay ihany teny ity tompo misafidy teny tahaka ny voalaza tao amin'ny Hebreo io hoe ianao Andriamanitra, ianao Andriamanitra, ianao Jehovah ny mpamonjy anay. Tompo any avalinay io situation rehetrarehetra io, tranga rehetra io tsy handeha hamoy fo zahay, tena misafidy zay hoe tsy handeha amin'ny fahakiviana fa misafidy zay ny atoky anao. Tsy hitany masonay ne ianao hoe zany koa no atotahakiny hoe mahasarotra azy jesosy, fa zay mihitsy tsy handeha amin'ny zavatra hitany masonay intsony fa handeha amin'ny tsy hitany maso, handeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitany zay jesosy. Dia hisafidy ny atoky anao. Misaotra jesosy fa afaka miantehitra aminao zay fa mpanomenge ianao hoe miara-mangataka zay jesosy fa hainao ny manome ny zavatra ilainy tsirairay avy amin'ny fotoana ilany azy mihitsy. Ampahirezo ary ny fonay jesosy dia ianao no amaha amin'ilay fombanao mahagaga any olana io, sakambiny mihitsy, tena fino mafy zay jesosy fa misy fotoana sepitra zahay, sepitra ny zavatra be da be dia ao aminao zay afaka miaina tsara. Andriamanitra amin'ity ity zay te hivavaka manokana ny amin'ny mety olana ara-pihetsepo any anatin'ny tsirairay any, mahatonga anay tsy hahita fahafinaretana, tsy hahita fifaliana amin'ny fiainana. Mety diso fanantenana be tamin'olona, mety misy zavatra andrasanay fa no mifanohitra amin'izany ara no hita. Sitrano manokana ny fony tsirairay, mety manana alahelo mahavesatra zao fa tafitohinana be ny sasany jesosy, omeny fahasoavana mamotsitra amin'izany rehetrarehetra izany hoe zay dia mangataka fo madio zay tompo, ny fo madio tsirairay. Atrakanay mihitsy Andriamanitra lohanay androany ao anatin'izao vavaka izao dia avelanay izay olona rehetrarehetra nandratra anay fa hibanjina anao izay Andriamanitra dia atoky ny fitondranao fiainanay ary manapa-kevitra izay hoe tsy hamaly ratsy na iza na izy fa amenay anao ny dossier rehetrarehetra dia handeha araka ny sitraponao zahay handeha araka izay hitarianao anay. Vavaka Jesosy ho an'ny tokantrano tsirairay avy ankehitriny
andriamanitra ianao mahafantatra ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy fa jesosy mangataka manokana hoe ianao ny asa fotoana mihitsy zao confinement zao raha ho an'izay mbola olona mitsana ao an-trano anamboarana ny tsirairay avy ao tokantrano. Misy fotoana izay tompo variana loatra amin'ny zavatra any ivelany, variana amin'ny asana, variana amin'ny andraikitra sy ny adidy dia indraindray tavelany ao an-trano. Fa ao anatin'izao fotoana izao izay tompo, ao anatin'izay fotoana mbola omenao anay dia manirindrindry izay raha amboarinao izay dia ahatonga anay olona mahay maneho fitiavana ny olona ao amin'ny tranonay. Ray aman-dreny, ny zanaka, ny ray tampo dia tena amboaro mihitsy izay tompo ho ankohonana, amboaro ny tokantrano tsirairay avy ho ankohonana tena ahitana ny voninahitra ao. Jesosy amboary ny ankohonana tsirairay avy ianao mihitsy mety misy mbola misy tsy mifankazatra ao, mety misy teritery amin'ny tsirairay avy fa tianay Jesosy raha ao anatin'izao krizy andalovanay izao dia amboarinao mihitsy dia ho tokantrano sambatra ny tsirairay avy ho tokantrano feno fiadananao dia ho tonoina amin'ny tokantrano tsirairay avy izany fiadananao izany. Misaotra Jesosy. Misaotra tompo eo an-tananao izany tony-bavaka izany tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona koa ary ny atao ty razoky ty zany? Lalana tery dia midepasy tereko ele ty mba misaina razoky fa aza manao toe-tsaina lomorona ohatran'io Zaonna, tsy aleo ve mangina fotsiny rehefa sendra ny olona manaonao foany mandoto ny fonao fotsiny ianao. Teny hitako hoe tezitra be ianao aiza ny fiadanam-po, fihavanana sy ny fitiavan'i Kristy. Kalory asina za chrétien fa tsy crétin, tsy tiako ny olona manaonao foana. Tsy avako io olona tsy misaina ohatran'io tsy avako, tsy rahalahako io fa aoka zavatsara. Marina neny ianao fa manaonao foana ilay olona fa ny toe-ponao no tiako ampitoniana satria io olona io ange mety tsy mahalala an'i Kristy dia ao anaty aiziny izy. Fa ianao kristianina sady ianao tsy kristianina tsotra fotsiny fa mpitory ny filazantsara dia ianao koa ve dia ho tafiditra amin'ny atezerana toy izao dia inona mampiavaka anareo? Allô? Aiza mba? Zao ny lazaiko andrangahy. Toany foana io firoanareo io. Io ny tondra ngasikara akady. Dia maninona? Niany filoha teo aloha toanako, feno fahendrena sy feno famarinana. Dia aleo sa mijanona amin'izay misy azy araza mifampiantsony fa mimpanomela ginina fotsiny. Zaonna, rahalanao ange izanday tena sarahin'ny resaka politika nareo mirahalahy nefa samy kristianina. Tsy mitovy izay asina. Zaho amin'ny fiangonana tena mitazona ny fahamarinana.
faizam-ba any amin'ny fiangonana matory tsy isy fanahy samihafa zahay a ijaonina dia mpitory ny filazantsara nefa ny fiainany dia tsy misy fihavanana tsy misy fiadanam-po fa feno atezerana sy fisarahana fankalana azy anao ny politika hiasina kosa dia tsy mpitory filazantsara saingy ny fiainany dia tena filazantsara velona vakin'ny olona jesosy io mifonao satria samihafa ny filazantsara torinay sy ny fianay malagasy kristianina amin'ny andavanandro samihafa ny hira fiderana irainay ny hira feno fitiavana sy fiadanam-po irainay rehefa tafavory izahay sy ny zava-misy eo amin'ny fiainanay andavanandro kristian'ny alahady ny akamaronay na kristian'ny asan'andriamanitra masina ary feno fahadiovana rehefa lahady na rehefa tafavory na rehefa manao ny asanao na mitory zany na midera saingy anjakany satana ny fonay rehefa andavanandro feno hangidiana sy fifankalana fisarahana jesosy io ovay ny fonay tompo amboary ho fofeno anao anetro tena ho fofeno fiadanam-po ary ho lavitry ny atezerana sy ny fankahalana amin'ny anaranao jesosy mahavonjy manaovako izany vavaka izany amen any ianao zoko malala manantena fahasalama tsara ianao any amin'ny tany tsisy herinaratra any tsy misy aterineto nefa dia mifofotra mitory any kristy tsy matahotra ny aretina sy ny asan'jolasy ny sisa mbola misaotra anao misaotra anao ty zandronao nanoro ampitiavana nanitsy ny fomba fitoriny filazantsara nanontany anao andray andro nanao hoe fa maninona no misy hery hafa mihitsy eo aminao rehefa mitory ianao dia voakasika avy hatrany ny olona manolo tena miroso amin'ny batisa araka ny voalaza ny tenin'andriamanitra ary misy fiovana mahery vaika ny fiainany dia tsaroko ny zavatra navalinao zoky zandry aza lany andro mandany rora amin'ny ady-hevitra tsy mampandroso fa tsy zany nitsonantsika fa ny anao mpianatra ny firenena rehetra hitako mantsy ianao mifanasavahana sy mifampitivotra amin'ireo olona tsy mitovy hevitra aminao dia ny bala ampiasainareo amin'io dia ny tenin'andriamanitra ary ampiasaina io na resaka fivavahana na politika ahita ny fanahiko zany fa tsy manana fiadanam-po ianao rehefa mamaly an'ireo oloreo amin'ny teny mahery teny maharary indraindray tonga amin'ny endrika fanompana mihitsy ary resaka dia mifanaratsy dia asiana fotsiny hoe beba ianao io raha tsy zany dia hokapon'andriamanitra sy ny sisa nefa feno atezerina tsy misy fitiavana no hita ao anatiny tsirairay zandry ao amin'ny jakoba toko fahatelo ao ny andininy faefatra amby folo dia miresaka momba ny fahazotoana mangidy na zay lamera ozy ny vazaka fialonana mirehitra na fialonana mangidy moa nandikan'ny tengasy azy raha misy zoto mangidy na fialonana mangidy sy fampiandaniana ao amponareo aza mireharena mandainga manohitra ny marina izany faindreny zany dia tsy avy any ambony fa araky ny ety an-tany ihany araka ny nofo araky ny any demoni fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay ratsy rehetra fa ny faindrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-po sy be vokatsoa tsy mihanahana miatsara velatsia ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana zany fandefera famindram-po vokatsoa misy an'izany ve za dia nolazain'ny olona tany misy fotoana nolazain'ny olona hoe tsy nahita fianarany hoe mampianatra diso hoe tsy ampy fahalalany hoe zaingy ny safidy azy zany mba angina tsy amaly tsy adefitra satria hitory filazantsara ny antsona fa tsy hifanaratsy eo amin'ny aterineto sy eny ambony pilipiotra na
eny amin'ny tambanjotra tadadio fa rehefa miroso amin'ny fitoriana marina ianao dia tsy maintsy isy anohatra anaratsy dia eo indrindra no ahitana ny fonao na tena ny fahavononam-panahy araka an'Andriamanitra marina mitondra fihavanana fiadanam-po filaminana ao anatinao na fialonana mangidy mitondra korontana adilahy fifazavazana izay zary itenenan'ny tsipino ratsy ny anaran'Andriamanitra hoe zany ve natao hoe kristianina tena tsy manitona. Na kasika tanteraka ny teninao zoky dia tena niova ny fitoriko ny filazantsara na velako izay rehetra tsy nampandroso izay mety ho ady hevitra tsy mampitondra amin'ny fitiavana fa ny fantoka kosa tamin'ny filazantsara ny fiadanana ny fihavanana. Zao vao tsapako ary hitako ny hery ao aminao dia ny hery ny fanahy masin'i Jesosy Kristy, lavitry ny atezerana, lavitry ny fiafonafonana, lavitry ny fifankalana, fa feno ny fitiavany Kristy. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy nahatonga azy idina isolo ny elokao. Azonao an-tsaina ve hoe ianao mpamon'olona io, ianao mpijangajanga io, ianao mpandangy io, ianao mpankahaly io, ianao zay feno zay mety aratsiana rehetra io, ianao no natongavany tety ambonin'ny tany. Maty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fomba nara-tsy ravina izy mba ho azy ho anao. Aza mihevitra ianao fa izao zay miteny aminao no tsara sy masina, tsy mbola ratsy no ianao azaho, sangy noho ny fahasoavany dia novonjeny aho ary ilay foko feno atezerana, feno fankalana fahiny dia zary no feno ny fitiavana. Ary zany fitiavana izany no manosika izara aminao zao filazantsara ny famonjeny zao. Eny atraty amponja aza. Tsy ny teniko na ny heriko na ny fahaizako no ikasika anao hanome ny fonao an'i Kristy, fa ny herin'ny fanahy masina izay ikasika anova ary amonjy anao. Ra Jesosy Kristy ho tompony fiainanao. Hampiavana ny olona aminy samy olona sy amin'andra manitra fitiavana. Maro no mihevitra fa raha vao miresaka fitoriana ny filazantsara dia ny pastera, ny evanjelistra, ny olona nanao teolojia sy ny sisa no any voakasika itony kirarony fahavononam-panahy itory itony. Ny kiraro anefa riavana dia fiadiana natao ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka. Dia ahoana ary andeha hisesy itory teny eny ambony pilipitra isan-kalady ve zany tsika rehetra? Tsy! Ny fiainanao isan'andro no tory-teny velona anambarany Kristy amin'ny olona. Ato amiko ve io fahavononana itory an'i Kristy amin'ny fiainako io? Raha tsy ny valiny dia tsy mikiraro aho zany. Tafio avokoa ny fiadiana rehetra, fa tsy hoe zay metimety amiko ihany. Fiadiana io tompoko fa tsy lamaody. Mifa arary ary mahereza mba hivoahanao ho mpandresy.
tsy afaka mbavana hoe maro izy ireo no maso ao ny manentana mba ilala hoe nefa saoa fa tiako niany ka tsy mataka lokony any afe ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko mandratra fo ira izay mandoka ny fery anaty